Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa nitondra ny heviny nikasika ny fitaterana anabakabaka Andriamatoa Frank Rakotosan nambarany ary fa mandalo fotoa sarotra ny fitaterana anabakabaka malagasy amin'izao fotoana izao. Farandiantsina vetrany. Nanomboka ny volana aprily iraika ambin'ny folo sy roa arivo no tsy afaka nanao ny zotra mankany Eoropa intsony ny fiaramanidina ny zotra nasionaly malagasy. Ny zotra fiaramanidina vahiny hatrany no niantoka hatramin'izao ny fampiasana ny fiaramanidiny Air Madagascar. Maromaro ireo ezaka ara-teknika sy fenitry-resam-pirenena izay mbola tokony hapetraka ahafahana mivoaka ny lisitra be amin'ny vondrona Eoropeanina hoy Andriamatoa Frank Rakotosan izay mpanamory fiaramanidina. Raha fahitako azy aloha hatramin'izao aloha zany tsy maintsy mivoaka mihoatra ny 30%, 50% ny aviation civile zay vao tafavoakatsika amin'ny sécurité-ny aviation. Zany hoe zay zany takindra atao any ivelany mihoatra ny 50%. Fa hatramin'izao tsika niveau de sécurité tsika dia amin'ny 30%. Ary efa nazavaiko tamin'ny voalohany izy hoe tsy maintsy manao rapport d'expertise ny centre technique d'exploitation, zany hoe ny direction de sécurité d'exploitation ny aéronef, dia mametraka ny plan d'action correctrice. Dia afahany mametraka koa ny hoe monitoring na suivi de plan d'actrice. Ireo zavatra ireo zany tsy maintsy atao manao sous forme d'audit. Ary misy zavatra angatahany zareo ara mba hivoatsika amin'ny lista be dia reto zavatra reto tsy maintsy manana plan de formation ny pilote. Ary tsy maintsy mametraka koa ny ataony hoe PBN, performance based navigation. Ao koa ny hoe GNSS, global navigation satellite system, zany hoe ny avion zany tsy maintsy équipény ny GPS amin'ny teny anglais ary amin'ny teny soviétique izy FLOPAS. Dia ny communication ny commandant de bord sy ny tour de contrôle taloha miresaka amin'ny tour de contrôle, fa amin'izao zany par voie SMS zay antsoiny hoe CPDLC na control pilot data link communication. Raha ny fahitako azy aloha hoe miteny ny ACM hoe volana novambra, inona moa ny andrasana amin'ny volana novambra? Fa raha ny tokony izy tokony hiezaka anatin'ny 2 volana, fa heritaona nanaovan'ny ACM azy hatramin'izao tsy hitany résultat, dia mbola hoe amin'ny novambra indray vao tafavoaka amin'ny lista be tsika. Non, tsy mety zany. Olona manampaizana ny ACM noho zany ezahana haingana le zavatra angatahandrareo amin'ny rapport d'expertise, plan d'action correctrice na hoe correction d'action plan, reny monitoring, dia aseho hoe reto ny tadiaviny, ezahana atao haingana dia haingana mihitsiny. Frank Rakotosan izay manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ihany koa mba hijery akaiky sy hamangy ny raharaha io. Araka ny fanazavana netiny ity mpanamory ity dia miteraka fahavaozana betsaka ary mety hapotika tanteraka ny kompania Air Madagascar ny fitarazoan'ny famanana ny fivoahan'i Madagasikara ao amin'izay lisitra be ny vondrona Eoropeanina izay.